Merci, merci. Shalom, 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 shalom lekulam, shalom vatov, miarahaba antsika rehetrarehetra ao amin'ny Facebook izay manaraka. Shalom, shalom, Rabbi Chaim Ishai sy ny miaraka amin'ny resatra ao Ambonimamory. Tsy misy olana, tsy misy olana. Bezat Hashem, shalom, shalom akoho, Rabbi Aina, vitako nanoratra tao, sy Bezat Hashem izay manaraka. Tonga dia tohizina moa zany araka ny fahafantatsika ny fianarana ny Pirkei Avot miditra amin'ny eo am-pamaranana moa zany, pamarana ny chapitre misy feo kely fotsiny ino fo zao antsika amarana ny herinandro fahaefatra dia anohy Bezat Hashem ny herinandro fahadimy, dikan'izay miditra amin'ny tokony amarana ny toko na chapitre ny fahaefatra zany tena marina Bezat Hashem. Antsika zany eto amin'ny chapitre fahaefatra ny Pirkei Avot. Araky ny namany hoe ampatsiaro averina kely hoe inona ny antony fa manina antsika mianatra ny Pirkei Avot satria mandritra an'le herinandro fito anelan'ny izay manelanelana ny Pesach ka hatramin'ny Shavuot dia ny Chachamim na olon-kendry nametraka afatra ho an'ny taranaka izay ny taranaka manaraka ny Torah ny Israelita moa zany ohatra ataontsika hatramizay hoe enaro ny Pirkei Avot. Ny anton'izay efa nazavatsika tao anatin'ny cours anankiray amin'ilay hoe tsiambaratelo ny Sefirat HaOmer fa averina fotsiny izy hoe le izy zany amin'izao vanim-potoana zao eo amin'ireo herinandro fito ireo no azahoantsika manamboatra ireo fitaovana izay idivana ary andresena ny antsoina hoe Yetserara na ilay ilany ao anatin'ny fotsika izay mitondra ny olombelona hanota moa zany na handika lalàna amin'ny resaka lalànan'ny Hashem zay Bezat Hashem. Izay zany no ataontsika isaky ny manisa atsika isak'alina amin'ny antsoina hoe Sefirat HaOmer dia sady misy asa ara-panahy atao amin'izay fotoana izay fa ampiana amin'ilay asa anankiray antsoina hoe Pirkei Avot na ireo afatra napetraka ireo ray aman-dreny olon-dehibe olon-kendry tena marina. Dia tohizantsika zany zao inona indray zany zao ny afatra atao amin'ity chapitre fahaefatra ity Bezat Hashem. Izy moa araka hitantsika fa lava be ireo pasoky ao anatiny fa izay vita ihany no atao reo Bezat Hashem dia manasa foana zany atsika mamitatra amin'ny farany amin'ny famakiana ny Pirkei Avot Bezat Hashem. Tonga dia hanomboka atsika amin'izay mahavita maromaro kely. Ok, sy atao diso maniry. Zao zany afatra anankiray indray amin'ny olon-kendry anankiray antsoina hoe Ben Zoma. Ben Zoma anisan'ny mpianatry Rabbi Akiva izay zany hoe mpianatra moa zany ataontsika hoe mpianatra izy miaraka tamin'ny Rabbi Akiva izay mitandrony zareo dia hoe hiakatra hiditra any amin'ny antsoina hoe Gan Eden na Sahany Edena mbola velona izay ny mitandrony zareo. Dia Rabbi Akiva rery ihany no tonga miditra tany amin'ny antsoina hoe Gan Eden miadana ary nivoaka tany koa izy eo am-piadanana. Hoe Be Shalom izy niditra tany dia Be Shalom koa izy nivoaka. Fa ireo mpianatra anankitelo tsy tafiditra zareo fa ny anankiray maty ino dikany hoe maty zay tsiambaratelo izy fa izy zany tsy niverina intsony teto amin'ny tontolo tena marina. Iza io olona io Ben Zoma izy ty niakatra tany izy tonga tany amin'ny antsoina hoe Gan Eden na Sahany Eden dia tsy niverina intsony. Ny anankiray indray Elisha Acher izy lasa Kofer Be Ikar ina dikan'izay nanda ny fampianarana ny fisian'ny Hashem sy ny fampianarana ao anatin'ny Torah. Tonga tany amin'ny Gan Eden izy nahita zavatra tany dia tonga dia izy tsy raha zao ny zavatra hitako aty tohatra ny tsy marina ilay zavatra rehetra ampianarina anatin'ny Torah dia niverina zany izy velona fa lasa nanda ny Torah ary lasa niaina lasa hoe Kofer zany olona manda manimba ny tsy hoe manda moa zany fa tena ataontsika hoe nanda ny Torah. Dia anankiray Shimon ny anankiray indray lasa dala miverina koa izy fa lasa dala rehefa avy eo tena tsy niverina intsony lasa
tsy niverina ohatrany izy tamin'izy nakany fa rehefa verina izy dia lasa dala. Fa Rabia Akiva ihany averiko ihany no nandeha tany Beshalom, niadana izy niditra tany dia niala tany amin'ny Gan Eden Beshalom ihany koa. Zay zany raha ohatra ka resaka kely fotsy tantaran'i Benzoma, fa ny hoe ny azontsika ambarany Benzoma, izy zany tsy niverina intsony teto amin'ity tany ity fa tonga dia nijanona tany amin'ny Gan Eden dia zay moa zany no antsointsika eto tany hoe maty izy. Inona zany izy niafatra napetraka io olon-kendry antsoina hoe Benzoma io, ozy izy eze o haham, vao manomboka tonga dia zay iza ozy izy niafaka antsoina hoe olon-kendry haham Halomed Nicole Adam, ireo zay mianatra mahavita mahazo fampianarana amin'ny olona rehetrarehetra. Nicole Adam Shinema Nicole Melamdai ha Askalti ki Eidotecha Sikhali, araky ny voalazan'ny David Amener ao anatin'ny Tehilim na psaolma moa zany hoe ireo olona rehetrarehetra nampianatra ahy ozy izy dia nanana harena araka ny fahalalana zao izy, mitombo izy ny harenako ny tena marina. Zay ozy izy anatin'ny Tehilim ty hitanareo, Tehilim 119 ho an'izay te hijery azy, Pasuk 99. Dia zay zany afatra voalohany teneniny Benzoma. Ny olona antsoina hoe olon-kendry ozy izy mahavita mianatra foana, na ankizy io, na olona tsy mitovy hevitra aminao io, na iza io na iza, Nicole Adam, ny Adama rehetrarehetra rehefa manana dingana izy antsoina hoe Adama dia mianatra izy. Iny dikan'izany raha ohatra ka hoe isy le olona na Enosh na Gever tsy mianatra ve taseny. Fantenena fotsiny napetraka satria zay zany anisan'ny zavatra afaka trandrahana rehefa tena mandalina ny antsoina hoe fianarana empirika fa tsy araka ny fanadintsika. Eto tsika mijery fotsiny eo akapobean'le hevitra ao ambadika. Zay zany afatra voalohany. Afatra faharoa, Ezeu Gibor Akovesh et Yetro, iza ozy izy ny olona matanjaka indrindra zay mahery. Gibor antsoiny zareo hoe héros eto izy, fa Gibor zany efa ny olona hoe mpiady, olona matanjaka zany. Hakovesh et Yetro, ile olona izay nandresy an'ny Etser Aran, zay le Etser le resantsika hoe mitondra ny olona manota, mitondra ny olona manana toetra ratsy. Iza zany ozy izy ny olona tena matanjaka, tsy hoe olona makany amin'ny salle musculation dia tena zay ozy izy zany ny olon-kendry dia hoe manao mabontsina ny hery zany, ny muscle, tsy zay mihitsy ozy izy ny olona tena faran'izay mahery ozy izy, manana hery, fa le olona navita ny feny tenany amin'ny resaka toetra ratsy ary tsy lasaka intsony amin'izany. Inona dikan'izany? Ny olona anankiray miady izy andro aman'alina mba tsy ho tezitra, tsy zavatra rehetrarehetra mitranga eo dia tsy mampietsika ny fony, fa tony ny fony rehefa mihaino olona izy. Ary dikan'izay zany efa resiny ny Esera, satria raha vao misy zavatra anankiray tena hoe manelingelina ny tena, tonga dia miakatra ny feo ary tezitra, tena misy fahakalana mihitsy ao anatin'ny fo. Zay zavatra zay raha misy olona anankiray ozy izy mandresy an'izay ary domine dikany hoe kovesh, domine zany zavatra zany, izy ozy izy ny olona antsoina hoe faran'izay matanjaka indrindra. Raha ohatra zany misy olona anankiray mezatra tasema mbola tratran'izay eo amin'ny fihetsem-po zany izy tena marina ny antsoina hoe Etsera ratsy, ny midotra haute na ny toetra ratsy, dia mbola tsy afaka antsoina hoe giver izy fa rehefa zay ireo zavatra nianarantsika anatin'ny sara Kedosha mikasika ny toetra ratsy anankiefatra reny, rehefa reny no domineny, afaka antsoina amin'izay izy hoe io izy ny olona antsoina hoe Gibor na mpiady matanjaka manana hery be. Shenemar araka ny voateny anatin'ny Mishle, Tov erech apaim mi Gibor ou Moshel be ruho me loched ir. Izy hoe ireo zay navita ny fahatezerana ozy izy dia matanjaka izy, manana hery ary matanjaka. Izy ozy izy mbola matanjaka kokoa ny olona anankiray navita naka tanàna anankiray, ohatrany hoe niady le olona anankiray dia nahazo tanàna. Fantaro ozy izy fa ity olona ity mbola matanjaka noho io, le olona navita nifehy ny fahatezerana, nifehy ny antsoina hoe lashonara, miteny zavatra ratsy mikasika ny olona na mandainga na mampiasa ny fitaovana antsoina hoe vava fa ampiasaina amin'ny zavatra ratsy, voafehiny daholo zany. Ny fahatezerana resantsika teo miaraka amin'ny koa fehibeboina.
voafeny zany ny fahafinaretana rehetrarehetra eto amin'ity tany ity na eo ara-batana io na eo amin'ny ara-materialy, ny resaka hoe sakafo, resaka firaisana ara-nofo, resaka vola, resaka ano zany hoe fahefana sy ny sisa, voafeny daholo zany ary ny farany tsy malahelo mihitsy le olona, tsisy alahelo zany fa feno hafaliana foana. Reny zavatra efatra resantsika anatin'ny fampianarana ny sary ekido sary eny izy voafeny fatary fa izy matanjaka kokoa ny olona anankiray izay miady ohatran'ny hoe misy tanàna anankiray dia miadivany daholo le miaramila atao anatiny zany le olona mpiaro dia resiny misy le resaka an'izay. Zay ozy izy afatra faharoa zay. Afatra fahatelo eze ashir hasameah behelko izy ozy izy ny olona antsoina hoe manan-karena indrindra ile olona zay faly amin'ny ananany. Zay koa zany tsy hoe le anananao, le fanananao anatin'ny tranonao no mampanankarenanao, fa le anao mahafantatra ny lanjan'ny zavatra rehetrarehetra anananao ary faly indrindra. Tena mahafantatra fa zay ny tena ilainao amin'io fotoana io. Rehefa anao manana an'izay zavatra zay izy dia anao izy ny olona faran'izay manan-karena indrindra. Eza tasema. Shene yagia kapeha ki tuhel ashreha betov la araky ny voateny anatin'ny tehilima izy izy ny antsoina hoe tena hoe olona manan-karena zay rehefa anao izy miaina amin'ny vokatra ny asanao izy asan'ny tananao dia zay ozy izy no zavatra tsara, zavatsoa ary zavatra tsara ho anao. Tehilima tuhel ashreha betova betov la haba ashreha ba'olam haze betov la olam haba. Ho faly anao izy eto amin'ity tontolo ity amin'izay fomba fiainanao amin'ny hoe fomba fandraisanao amin'ny fiainanao zay ary tsy vitan'izay fa mbola misy hafaliana maro ary ho tsara indrindra kokoa izy ny zavatra miandranao any amin'ny tontolo ho avy. Ny zavatra eto zany rehefa manana an'izay fieritreretana zay hoe zay zavatra zay zao no tena mety amin'izao vanim-potoana zao iainako zao dia fantaro izy fa manampy be anao zay eto amin'ity tontolo ity satria ianao zany tsy ho resy mihitsy amin'ny resaka hoe eo amin'ny lafiny inona moa zany hoe fahasahiranana na hoe ny amafy ny fiainana azafady. Tsy lavin'izay mihitsy ianao ary dikan'izay zany ianao dia olona faly foana, mitsikitsiky foana. Zay anisan'le midara antsoina antsika tamin'ny farany teo hoe olona anankiray mora malahelo satria tsy mahafantatra ny lanjan'ny zavatra ananany. Zavatra faran'izay mora afaka resahana zao hoe izay maraina Baruch Hashem mifotsika. Maninona mifotsy satria tena marina ny araky ny fanazava'ny olon-kendry rehefa matory tsika dia ray apa enimpolo 1/60 ny fahafatesana ary amin'izay 1/60 zay afatra ny ho tonga amin'izay tsika anatin'ny sary ekedosa ozy izy raha behainy vital hoe fantaro izy fa tokony alohan'ny atory ny olona anankiray tokony mahafantatra mametraka an'izay zavatra zay hoe ho fatsy ohatran'ny hoe fahatsiarovana ny fahafatesana amin'ny farany rehefa tena miala eto amin'ity tontolo ity fa fahatsiarovana kely le hoe fatoriana ary zay mantsy no mapety an'ilay fiteny gasy hoe matory satria anaty matory misy hoe maty. Eza tasena. Ary zay zavatra zay mihitsy ao anatin'ny Torah zay hoe 1/60 ny fahafatesana ny fatoriana. Dia fantaro izy raha behainy vital fa rehefa atory zany ianao tokony manana an'izay tahotra zay ary alohan'ny atory dia mila mibebaka ary mieritreritra an'ireo zavatra nety nataonao tamin'io andro io sy zavatra tsy nety. Dia zay zavatra tsy nety mangataka fahamelan-keloka amin'ny Hashem mba rehefa tonga zany izay hoe fatoriana zay dia mba tsy ho hazo shalom ho sazy, misy sazy satria ny zavatra rehetra atao misy fiantraikany. Dia iny moa no resantsika an'izay satria rehefa mifo isika mila fantarina zany fa ohatran'ny hoe nitsangana tamin'ny maty. Ary zay zavatra zay no tena marina tsy tokony hoe satria isika mantsy mifo isa-maraina dia ohatran'ny hoe zavatra normal zany hoe mifo maraina zany fa nefa mila fantarina fa hazo shalom raha ohatra ka ny zavatra tsy nety natao hoe mendrika ny vonoina le olona izy matory dia tsy mifotsy ny maraina fa Baruch Hashem satria manana an'izay
famindram-po zay asaina dia isa-maraina antsika mivelona foana ary zay zavatra zay zany raha ohatra ka hoe azontsika amin'ny fampianarana eto hoe fantaro izy izy ny anananao dia hoe fantaro tsara ny lanjan'ny zavatra anananao dia ho faly foana anao ary anao natsoina hoe olona manan-karena. Isa-maraina zany antsika manana aina miverina ary zay zavatra zay velona antsika ary salama, fahasalamana. Zay ihany no anisan'ny harena lehibe indrindra. Tsy voavidim-bola ny fahasalamana. Ezeo dia farany amin'izay izy ity hafatra farany ezeo mehobad amekhabed ed habriod. Iza hozy izy ny olona mendrika ny voninahitra. Ilay olona zay manome voninahitra amin'ny zava-manan'aina ny zavatra rehetrarehetra moa zany zava-manan'aina sy ny olona rehetrarehetra. Je n'ai marqué Mekhabday Akhabed ou Bozai Yekalou. Any amin'ny Samoel koa izy milaza an'izay. Tezana nazahoantsika an'izay hevitra zay hoe ny olona manome voninahitra ny zava-manan'aina, zava-boarina saina tena marina dia mendrika no amena voninahitra koa. Satria hozy izy ao anatin'ny Samuel hoe ho ameko voninahitra hozy izy ireo izay manome voninahitra hozy asainy. Ary ireo izay manimbazimba dia voazimbazimba koa. Hazo shalom. Bozay manimbazimba mitovy ny mebozbazy mebazibezy azafady amin'ny teny hebreo ohatran'ny hoe manimbaziva manimbaziva. Zay zany hozy izy ny efatra napetraky Rabbi Ben Zoma, zanaky Zoma ny dikan'izany Ben Zoma. Reny zany averiko ihany tsika mamaky fa ho an'izay tena hoe vonona ny anamboatra ary ahazo hery amin'ity taona ity amin'ilay hoe fiadivana amin'ny d'autres hautes na toetra ratsy raisinao daholo reny zavatra reny ary reny averimberina hoe iza natsoina hoe olon-kena, iza natsoina hoe olona mahery, inona natsoina hoe iza natsoina hoe olona manan-karena ary iza no natsoina hoe mendrika ny voninahitra, omem-boninahitra. Satria ny zavatra efatra reo fandray amin'ny olon-kevavike koa bezaka samy fa betako nareo mikarika an'izay. Ben Azai indray zao miresaka. Ben Azai everas le mitzvot kala ke bahamura ou boreah minha avera. She mitzvah goreret mitzvah avera goreret avera she sachar mitzvah ve sachar avera. Zao ndreo izy ny afatry olon-kena antsoina hoe Ben Azai. Shalom abi aina. Zao izy mba tokony ho kinga hozy izy ny olona anankiray rehefa anatanteraka mitzvah na didy anankiray na didy kely mitzvah anankiray mora atao na mitzvah anankiray sarotra atao hozy izy tsy mampiova ny akingana amin'ny fanatanterahana an'ireo mitzvah reo hozy izy. E ho boreah minha avera ary ilao lavitra hozy izy mandosira amin'ny antsoina hoe fahotana na ota avera. Zay zany afatra voalohany. Tokony kinga zany rehefa manatanteraka mitzvah rehetrarehetra zay tokony tanterahana. Na maivana le mitzvah iny dia araka resantsika tamin'ny farany teo hoe tamin'ny herinandro lasa teo hoe ny mitzvah maingana ohatra hoe mitzvah aingana azafady rehefa manao bénédiction. Ohatra zao ity bénédiction rehefa alohan'ny akafofona amin'ny zavatra misy manitra dia Baruch ata Adonai Elohim haolam bore atse lesanim. Reah nihoa isena Adonai. Dia iny zavatra nataoko iny bénédiction tenenina rehefa makafofona ny zavatra misy fofony. Dia eo atao vaingana hozy izy ohatra ka tokony atao aingana zany tsy hoe atao aingana be dia vita fa misy kavana miaraka aminy. Zay le zavatra semina fa zay zany mitzvah anankiray atsotsika hoe mora atao. Dia mitzvah anankiray ohatra hoe sarotra atao indray ohatra hoe manamboatra trano na rehefa hoe anambady zany mila fotoana mila tsy vitanao indray ihany zany zavatra zany ohatra. Reny hozy zany dia na dia zay ara dia mila kinga koa ny fanatanterahana an'izay fa tsy miandry fotoana mandany fotoana ezaka tasay. Dia tsy vitan'izay fa ilao lavitra hozy izy ny fahotana hoe raha ohatra misy zavatra anankiray tondranao anota dia tonga dia
miala io, miala am'zay toerana zay na miala atao asory zay fahazarana zay sy ny sisa mezatra sy. Tsy vitan'izay, she mitzvah gorechety mitzvah fataro izy satria rehefa anao izy manatanteraka mitzvah anankiray de mitarika anao hanatanteraka mitzvah hafa koa le izy. Ohatra, raha ohatra ka hoe misy olo anankiray mifoha maraina manao an'ilay bénédiction isa-maraina, birkata shahar. Vita iny a, raha tena marina, toan'iny birkata shahar iny a, tonga de manao shaharit. Shaharita le vavaka amin'ny maraina. Mitohy foana zany le zavatra satria anao nahavita nanao an'le mitzvah tokony mitarika anao hanao mitzvah hafa. Tsy hoe tokony, zay mihitsy izy ny fiasan'ireo mitzvah reo rehefa manatanteraka mitzvah anao a, de hitombo foana ny zava-mitranga eo amin'ny fiainanao, azahoanao manatanteraka mitzvah zay tsy eritreretinao akory mezatra sy. De avera gorechety avera ary tsy vitan'izay, raha ohatra ka hanao an'ireo izy a, le olona anankiray manota, fataro izy fa misokatra ho anao koa izy ota hafa. Araky ny ohatra maka ohatra fotsiny sika ankizy, ohatra hoe ankizy anankiray naka an'le sakafo teo amin'ny latabatra nefa mbola tsy fotoanan'izao. De rehefa tanina de zay zany de efa nandika tsy ino zany hoe nanao transgression zany izy, nandika lalàna anankiray tao anatin'ny tranony. Vita zay de nanontaniana hoe iza ninona an'ity? Tonga de manokatra indray am'le varavara anankiray antsoina hoe laingy. Tsy zany nefa izy ninona anazy, efa laingy efa otan'akoho zay nataon'le ankizy. Zay mantsika maka ohatra fa amin'ny fiainana andavanandro feno zavatra ohatran'izay raha ohatra ka misy olo anankiray nanoty de fataro izy fa miandry ao ambadika ao varavarana be otany mbola mitondra anao ihany raha ohatra ka tsy mahalala mijanona. De misokatra de lasa foana ny otany miakatra. Zay zany le hoe de fahotana izy izy a mitondra anao ary manintona anao amin'ny fahotana hafa. De she sahar mitzvah ary fataro izy izy fa ny tombotsoa azonao amin'ny mitzvah na ny saran'ny mitzvah izy izy a dia mitzvah hafa ary saran'ny fahotana de fahotana hafa. Mitovy ihany zany ny hevitra ato. Ny hevitra ato zany ohatra hoe fitinina ny hevitry Ben Azai de tanterao ny mitzvah satria rehefa manao mitzvah anao de voamay a Hashem manome anao possibilité hanaovana mitzvah hafa. Ary mitovy am'izay koa. Fataro izy fa Hashem rehefa ohatrany hoe zany hoe rehefa manao tsy hoe ohatrany zao ny hafatra ao ambadika, rehefa anao a manao mitzvah na manao didy de ampiny Hashem anao hanatanteraka mitzvah hafa. Ary rehefa olona anankiray koa izy manao manota de ho ampiny Hashem koa anao hanota. Zay zavatra zay a mety sarotsarotra amin'ny olona ohatra hoe manana finoana hafa mieritreritra an'izay hoe fa ahoana koa Hashem hanampy an'le olona hanota. Satria Hashem daholo ny ambadika ny fahotana sy ny zava-tsoa atao. Ambadika inona ny dikan'izany tsy hoe ambadika ny hoe manosika an'le olona ho hanota hazo shalom. Fa arakaraky ny fihetsiky ny olombelona. Raha ohatra ka le olombelona te hanaraka foana ary te hanompo any Hashem de ho ampiny ny olona. Rehefa ny olona anankiray indray tena tapa-kevitra izy fa Hashem zany tsy raharahiako fa za no tompon'ny fiainako de ohatra hoe misafidy izy de misy safidy ratsy ataony de fataro fa arahany Hashem koa anao am'izay safidinao zay. Fa izy tsy ny ameny foana zany le safidy ny tena marina na anao misafidy amin'ny lalana manantona ny Hashem na manana an'le safidy koa anao hiala le manalavitra azy be zata Hashem. Fa ina koa moa zany zay moa antsoina hoe libre arbitre na safidin'ny olombelona fa zay zavatra zay mbola manaraka trinitaire be zata Hashem resahana hoe inona tsara ny antsoina hoe libre arbitre na ny safidina hoe ny olombelona ve olombelona rehetrarehetra ve manana ny antsoina hoe misafidy afaka misafidy zata Hashem. Fa zay zavatra zay mataraka le resahana dimy ide be zata Hashem. Tohizana zany. Fahatelo. Hu aya Omer mbola Ben Azai ihany miresaka. Ala tihe baz lechol adam ve'ala tihe maflig lechol davar she'en lecha adam she'en lo sha'a ve'en lecha davar she'en lo makom. Afatry anankiray hafa ny Ben Azai. Aza manimbazimba olona hozy izy na manambany olona. Ve'al te'i maflig lechol davar ary mitovy am'izay na olombelona izy aza tokony anambaniana zany na azahoana hoe tsy rarahinao le olona. De mitovy am'izay koa izy aza ambaniana na ajao koa izy zany hoe
manome aja anareo zavatra rehetrarehetra misy io zavatra io satria eto mantsy izy milasaka hoe davary zany mety hoe eo amin'ny fitenenana davary dibory avy amin'ny fitenenana fa davara zay koa zavatra dikan'izay zavatra na chose hozy izy ny dikany ato de chez un le raha adam chez un lo afataro hozy izy fa raha anao hozy izy ny olona anankiray hozy izy zatran'izay hoe manambany olona zay vao mahiny zavatra ray ataon'le olona izy tonga de manambany ty olona ty tsy zao ty olona ty tsy zao petatasaina fataro hozy izy fa ny olona rehetrarehetra de manana ny anjarany manana ny fotoana ny eto an'ity tany ity ny dikan'izay ho faty daholo anie ka nanao na de misehoseho mampiseho any hoe maizy anao na manambany olona fataro fa ny afaran'ny olona ambaninao sy anao de mitovy ary tsy vitan'izay koa izy de un le raha davar chez un lo macom ary fataro izy fa ny zavatra rehetrarehetra zay nambaninao de misy toerany daholo ary misy antony matory ireo zavatra reo eo misy ohatra hoe olona zany mora ohatra hoe mividy zavatra izy de rehefa elaela iny de tsy intsony izy de ohatra hoe sombany de amizay afaka mividy zavatra hafa fataro izy fa io zavatra nividinao io zay ohatra fotsiny zay fa ao amin'ny fiainana be dia be ny karazana antsoina hoe zavatra misy toerany misy plasiny daholo izy misy toerany daholo ny zavatra rehetrarehetra zay eto an-tany ary ajana ny toerana misy azy afatra zay ihany anankiroa napetraky Rabbi Ben Azai Rabbi Levitas ish yavne Omer מאוד הווה שפל רוח שתקוות אנוש רימה zay zany hozy izy afatry Rabbi Levitas zay mipetraka tany Yavne tokony ezao zany meod tena tokony ezaka be ataon'ny olona rehetrarehetra anankiray zay te hiakatra anana ny ina moa zany hoe anana hery andreseny amin'ny eserarana le toetra ratsiny inona hozy izy cheval roa ny fanetretena zavatra sika mamaky an'ity avy fa mora mamaky azy ary mora koa mahazo anazy mahazo an'le afatra apetraka an'ireo olon-keny fa ny mametraka azy ao amin'ny fiainana andavanandro mba hoe manetry tena zany amin'ny zavatra rehetrarehetra mitranga misy olona manaratsy anao manambany anao fa anao mangina tsy vitany hoe mangina fa eo amin'ny toerana hoe matoa izy miteny tokony tonga amin'izay toerana zay hoe matoa maheno an'izany feo zany za ny velany amin'ny olona maka alana misy afatra ao ambadika an'izay rehefa eninao le afatra ao ambadika ny zavatra tenenin'ny olona zany nefa dingana anankiray hoe Baruch Hashem mandroso anao amin'ny fandresenao ny antsoina hoe gaava na fihebohebony fa raha ohatra ka hoe mbola satria avy fa fedivana ny gaava na ny fihebohebony zavatra io faran'izay lehibe indrindra amin'izy efatra ary tsy zany tenan'izay fa Rabbi Chaim Vital ao anatin'ny Sha'arei Kedusha ny gaava hozy zany no lehibe indrindra amin'ny ady satria tena sarotra ary misy dingana ny fedivanao aminy voalohany aloha mangina silence shtika zakana daholo le zavatra rehetra enony amin'izay fotoana zay anao tsy miditra amin'ny tsy amena hery mihitsy zany le gaava na le fihebohebony le hery ego moa zany izy ny teny vazaha ny egonao irehitra satria raha vao mirehitra iny tonga de mitondra anao amin'ny antsoina hoe colère fahatezerana de rehefa tonga ny colère tonga de misy fedivana de zay de efa olona anankiray araka ny tenenin'ny Gemara olona anankiray misy fahatezerana izy zany de tena ohatrany hoe olona mpanompo sampy ary tsy azo jerena amin'ny maso satria manjary hazo shalom ohatrany hoe mijery avodazara jery fanompoana sampy fanompoana sampy zany de zay zany hoe voalohany indrindra zavatra atao rehefa hoe hiady amin'izany gaava zany mangina aloha ary avela le olona miresaka na raha tena mety de tonga de miala amin'ny toerana mandeha anao avelao le olona miresaka eo rehefa manana efa zatran'izay fihetsika zay tsikelikely am'izay misy dingana hafa satria amin'ny discipline fa misy dingana anankiray fotsiny hoe rehefa misy olona miteny tonga de eninao le afatra ao ambadika inona matoa ty olona ty miresaka an'izay inona ny fampianarana azoko anatin'izany zavatra zany araka ny hitantsika teo ambony Rabbi Ben Zoma milaza hoe iza hozy izy ny olona endry olona mavita mianatra amin'ny adama rehetrarehetra iza io na io adama io na fahavalinao io na namanao io na olona mpanambany anao mpanaratsy anao io fatary fa raha ohatra anao mahay mianatra maka fampianarana avy amin'ireo karazana olona rehetrarehetra reo ianao afaka antsoina le olona hoe olona endry inona zany le fampianarana ao ambadika ny zavatra raha ohatra hoe tokony hoe manana fotoana
iny ndray zay fampianarana zay pesitra shame miakatra foana zany tsika ny matanjaka foana zany antsoina hoe fanetretena satria mametraka ny tenanao ambany shafal roa ampidinao izy zany roahanao na ny fananao zany ohatrany hoe mba ny olona rehetrarehetra manisaka anao hazo shalom tsy hoe zay fa apetrao vatanao toeranao ny sainao amin'ny faran'izay ambany azahoanao mampidina le gava feboibony zay rabi Levitas zay izy ny afatry ary tenteneny tena niinsiste izy méthode tena izao faran'izay zavatra faran'izay tokony izanao izy zay chez Tikvat Enosh Rima fatara ohatra misy fanampiana kely teneny raha ohatra ka tianao tanteraka zany hoe chauffel roa zany na hoe fanetretena faran'izay mametraka ny toeranao farany ambany fatara ozy izy fa ny fanantenan'ny olona anankiray ozy izy dia ho lan'ny olatra inona ty nitenenina io olona rehetrarehetra ozy izy rehefa ho faty dia ho an'ny zany olitra ataontsika hoe kankana zany lan'ny kankana sakafon'ny kankana ny vatana rehefa avy eo izy fatara ozy izy fa aza tratran'ny ino zany aza hoekeny horesen'ny vatanao zany satria ny tena marina ny vatanao ao anatin'le fo fihetsem-po tena resaka ny ara-batana zany ino no mitondra anao lasa manana fehibebony fatara ozy fa io vatanao io anie amin'ny farany zavatra sakafona biby tena marina tasemy dikan'izay aza misehoseho amin'ny vatanao ohatra hoe mazava angamban'izay Rabbi Yohanan ben Beroka Omer zao ndray ozy izy miafatry Rabbi Yohanan ben Beroka Kol a mihallel shem shamayim baseter nifra'in mimeno be galoy zao koa ozy izy fatara afatry ny Rabbi Yohanan ben Beroka ny olona rehetrarehetra zay manimbazimba ny anarana Shem ozy izy na ny Shem Shamaim ny anarany lanitra fa dikan'izay ny anarany Hashem ny dikan'izay ny olona mandika ny na tsy manaja ny Torany Hashem nefa fanaovana an'izay ozy izy miafina izy manao an'izany ohatra hoe manota izy fa miafina tsy hitany olombelona zany tena marina fatara ozy izy fa rehefa tonga ozy izy ny andro ino zany hitsaranan'le olona dia fitsaranan'le olona io eo mason'olona rehetrarehetra satria miafina nanaovanao an'le izy dia nanaovanao an'izay mia zany miafina an'le olona eo amin'ny fanimbanana ny anarana Hashem dia rehefa hitsarana zany izy dia tsy ho afenina amin'ny olona fa eo mason'olona rehetrarehetra izy no tsaraina rehefa avy eo aiza zay no mitranga amin'ny olam abana amin'ny tontolo ho avy rehefa begaloy Echad shogeg ve echad mezid mechilul Hashem zany ozy izy tsy mampiova na dia hoe misy ota tsy fananina na fananina nataon'ny olona io fa nataon'le izy ozy izy dia mitovy ihany le zavatra ny tena marina ny ty fampianarana Rabbi Levitas ty zany ohatrany hoe enjakenjana kokoa satria mifantarina fa ao anatin'ny Gemara rehefa miresakasika hoe Nezekim na reo fanimbana izay mitranga eo amin'ny fiainan'olona anankiray dia misy ny antsoina hoe Beshogeg sy be Mejid Beshogeg zany ny ohatrany hoe fanimbana tsy fananina dikan'izay le olona zany tsy nanana eritreritra hanimba fa ao amin'le fihetsika tsy nieritreretina dia nanimba zavatra izy dia tsy maintsy misy zay mantsy nezeka zay Nezekim masiraity Nezekim mikasika ny fitsaranany eo amin'ny fandraisan'ny olona miara-miaina hoe ohatra hoe misy olona anankiray manana omby dia ny ombony miditra tao anatin'ny san'ny olona anankiray dia nohaniny daholo le volon'le olona anankiray dia inona ny zavatra mitranga dia olona ve inona ny zavatra tokony alohan'le olona manana tokony omby sy ny sisa zay zany anisan'ny sujet anankiray anatin'ny masiraity Nezekim
de eto izy miteny na shogeg na ohatra hoe tsy fananiny tsy fananiny olona zany nandefa ny ombony hiditra amin'ny sahan'ny olona anankiray hafa kanefa amin'izay fotoana izay kosa anisan'ny resaka anatin'ny Gemara milaza hoe anao ny tompon'le omby de fantatrao fa le omby misakafo ary izy mandehandeha rehefa misakafo dikan'izay tokony naka fepetra anao nasianao ohatrany hoe rindrina zany mba tsy azahoan'le omby mandeha amin'ny toerana hafa ohatra nisy ny rindrina teo fa nitan'le omby niala tamin'le rindrina de izay efa fitsarana hafa ny fitsarana ny zavatra ohatra ka tsy nataonao zay rindrina zay de hafa koa ny dikan'izay ohatra zany raha zany tsy tisy le rindrina alaitsika zay zava-mitranga ohatran'izay de ohatra hoe vao indray mandeha io omby io nanao an'izay de tsy maninona satria be shogeg sady tsy fananin'le olona nandefa ny ombony satria ny ombony manana afaka mandehandeha izy fa tsy izy no zatrany fa raha ohatra ka miverina intelo na inefatra eo an'izay misy maklokety anatin'ny Gemara misy olon-kendry milaza hoe rehefa ohatra hoe intelo le zavatra nitranga foana kanefa le tompon'le omby tsy naka fepetra tamin'le fisian'le zavatra voalohany sy faharoa de eo izy tonga de ohatrany hoe be shogeg be mezidy zavatra fananiny rehefa aveo vadika fananina zany an'le fitsarana an'le zava-mitranga sy ny sisa am'izay fampianarana anankiray anatin'ny Gemara zavatra ilaina shalom shalom abi Yehuda Maccabi shalom shalom zay zany anisan'ny zavatra ao anatiny de ty zany izy zany na amin'izay fotoana zay fataro izy fa ozy izy Rabbi Levitas hoe na tsy fananin'le olona no nanimbazimba ny anarana Hashem na fananin'le olona nanimbazimba ny anarana Hashem mitovy ozy izy io tsisy mahasamihafa an'izany fa efa nanimbazimba ny anarana Hashem ina dikan'izay raha ohatra ka eo amin'ny lafiny antsoina hoe Nezikim na le resantsika teo le hoe eo amin'ny lafiny fandraisan'ny fitsarana ny zava-mitranga eo andavanandro amin'ny olona indrindra eo amin'ny fananana eny mila fatarina hoe shogeg sy mezida mila misy tsy tovizana na ny fananina sy zavatra sy fananina ny fitsarana azy tsy mitovy fa raha vaonao izy eo amin'ny mikasika ny fihetsikan'le olona anankiray mikasika ny fanimbazimbana ny anarana Hashem na shogeg io na tsy fananinao io na fananinao io tsy mahasamihafa an'izany fa tonga de fitsarana anankiray ihany ary zay zany afatra eto zay zany niteneny Rabbi Levitas Ish Yavne Rabbi Ishmael Beno Omer zanaky Rabbi Ishmael ozy izy halomed Torah al menat le lamed maspikin be yado lilmod ou lelamed והלומד על מנת לעשות מספיקין בידו ללמוד וללמד ולשמור ולעשות. Asan tenen'ny Rabbi Ishmael, ny zanany moa zany. Ny olona anankiray izay mitrandraka nianatra Torah ozy izy. Fa ny tanjon'ny fianarana Torah ampianatra, efa tara ozy izy fa de tena hianatra Torah tokoa izy, manana fahalalana izy anatin'ny Torah ary ampianatra izy amin'ny farany. De ozy izy napiny le afatra. Olona anankiray ozy izy mianatra Torah fa anatanteraka azy ny zavatra nianarany de efa tara fa sady nahazo fahalalana amin'ny Torah izy, no ampianatra Torah izy, no anaja ary mitandrina ny Torah izy ary anatanteraka ny Torah izy. Iny zany dikan'izay ny olona anankiray ny afatra eto ny tena marina rehefa ny olona anankiray mianatra Torah ozy izy, izy tena liana ny fianarana Torah. Dingana voalohany idirana am'izay zany hoe farafahakeliny olona mianatra Torah tsy ho anao fa ampianatra olon-kafa. Zay mety zavatra adiny. Tsy hoe adiny zany fa mety tsisy nampianatra hatramin'izay amin'ny resaka hoe judaïsme ohatra amin'ny resaka judaïsme afrikanina. Zany zavatra zany mantsy tsy hoe afrikanina fotsiny ary tena marina fa judaïsme any ivelany koa rehefa somary manadinika an'izay hoe inona ny tanjona fianarana Torah, ny fianarana Torah ve ho anao rery fa sa rehefa nianatra anao satria nahazo nomena de tsy maintsy mizara, inona dikan'izay mampianatra anao amin'ny farany. Fa ohatra hoe amin'ny dingana voalohany zany tena amin'ny dingana voalohany amin'izao fotoana mianatra Torah satria mila zay nefa didy mitzva anankiray faran'izay lehibe indrindra amin'ny mitzva rehetra rehetra fianarana Torah. Okay. Fa tsy vitan'izay ozy izy fa mianatra Torah anao
Farafahakeliny hoy izy Rabi Ismaël, ny zanaky Rabi Ismaël, mitandriny ao ambadika an'izay hampianatra. Zay ny dingana farafahakeliny. Fa tsy hoe mianatra ho anao fotsiny. Iza ny ampianarinao voalohany? Ny vadinao, ny zanakao. Araky ny tenintsika ao anatin'ny Shema Israël. Ny vadinao sy ny zanakao ampianaro. Vita zay, ny tena marina koa, tokony mampianatra olon-kafa rehefa misy olona anankiray tonga eo ka mametraka fanontaniana dia ampianarina koa izy. Dia zay zany hoy izy ohatra ny tanjonao zany amin'ny voalohany hoe ampianatra dia ho tanteraka zany zavatra zany sady hianatra Toranao no ampianatra. Fa avy indrindra ambonin'izay hoy izy dingana manaraka ao ambonin'izay rehefa hianatra Toranao fa hanatanteraka an'ilay Tora. Zay ny tena avo indrindra. Maninona izy zanaky Rabi Ismaël satria amin'izay fotoana izay ianao sady afaka mahazo fahalalana anatin'ny Tora, tsy vitan'izay fa afaka mampianatra satria ianao nianatra, ary tsy vitan'izay fa satria ianao nianatra dia hitandrina chômeur, hiambina zany, hiambina ny Tora. Iny dikan'izay manaraka an'ilay fomba sy fady satria fantatrao ilay izy, nianatra anao dia fantatrao zany inona ny azo atao, inona ny tsy azo atao mba tsy handikana ny lalàna. Ary farany hanatanteraka satria ny tena tanjona farany avo indrindra anatin'ny Tora tsy hoe fianarana fa fanatanterahana ny zavatra natao. Ohatra, raha ohatra ka nianatra ny olona anankiray hoe liana zany izy amin'ny sôdy, tena izy tena ny sôdy ny Tora hozy izy no manome ny tena tiako. Tsy maninona satria hozaraina ilay fahalalana anatin'ny Tora, mizara zany. Fa ohatra ka ao anatin'io zavatra nizaraina io, tsy tanterahana ilay zavatra nianarana fa hoe nianarana fotsiny dia beza satria milehatelehatra fa tsy izay hozy izy ny tanjona. Maninona zany tena izay satria ohatra zao misy hoe seder alaila na ny fandaharana moa zany ataontsika hoe fandaharana rehefa amin'ny alina ny andro. Inona ny fampianarana anatin'ny sôdy? Mifoha amin'ny hatsot, manao birkata shahar, manao tikony hatsot dia mianatra Tora mandritra ny alina ary tsy zay ny tanjona hoe tsy matory tsony mandrapatonga ny shaharita. Hitany tonga ny shaharita, manao shaharita na ny vavaka maraina dia tonga dia fo mandritra ny tsy matory tsony zany mandritra an'izay. Dia zavatra zay nianarana. Ny tanjona nefa hanatanterahana an'izay fa tsy hoe nianarana fotsiny izy tsy apetraka azoko izay ilay zavatra zay ilay sedera fa averako eo. Fa iza ohatran'izay misy dingana foana izy atao tsikelikely ohatra hoe voalohany moa zany alohan'ny hatory efa fantatra zay fa manao kriyat shema. Vita iny matory dia ezahana miezaka amin'izay zany voalohany afaka atao mifoha amin'ny hatsot laila na tapakal. Atao ny birkata shahar, manao tikony hatsot. Dia azo atao fotsiny amin'ny voalohany mianatra 30 minitra. Vita iny dia afaka matory, miverina matory fa mifoha anao rehefa amin'ny andron'ny fotoanan'ny shaharita. Dia zay dia atao tsikelikely izy. Rehefa azo ilay rythme zay dia atao tsy telopolo minitra intsony fa atao adiny iray. Rehefa vita koa ny adiny iray sasany, adiny iray sasany mampijanona an'izay rythme zay dia adiny roa. Dia rehefa amin'ny farany tena marina fa hita amin'izay fa mipetraka amin'izay ilay sedera dia zatra ny vatana tena marina satria zay ilay izy mifehy tena. Zarina ny vatana manatanteraka an'izany satria ilay izy zavatra vita. Satria nianarana tanatin'ny Tora, ary zay ny teneny zanaky Rabi Ismaël. Ny tanjon'ny Tora faran'izay avo izy hanatanterahana ny zavatra nianarana fa tsy hoe diridiry mijery an'ilay zavatra fotsiny, mianatra an'ilay izy fotsiny. Hazo shalom. Fa zay efa dingana voalohany zany tena marina. Raha mbola trandraka zany olona anankiray hiakatra foana amin'ny dingana ara-panahy spirituel rohani dia zay no farany avo indrindra. Mianatra azahoana manatanteraka. العصوت ليشمور والعصوت ربي تصدق أمير على تعسي عطارات اللي هيتقدل بحن ولو كاردوم الحبور بحن رخاخ حياة هلل أمير ودي يشتمش بتقع حلف ها لمدته قال ها نحنا مي ديفري تورا نوتيل حياف من هؤلاء. Soviet miverina kely misy olon-kindry anankiray Rabit Sadok milaza hozy izy aza mampiasa ny inona zany aza mampiasa ny satroboninahitra ny Tora tena marina hoe
tahaka ny ohatran'ny hoe fitaovana ametrahany tenanao mametraka ametrahany tenan'le olona ozy izy ho lehibe ny olona hafa. Ino dikan'izany? Misy ozy izy mety hoe olona anankiray satria manana namena schéma fahalalana izy amin'ny fianarana Torah ary manana fahalalana sy manatadidy zavatra be dia be. Dia iny zavatra iny satria izy ambonin'ny olona, ny olona tsotra, ny hoe famakiana Torah, fianarana Mishna sy ny sisa sy ny Gemara, dia ampiasaina iny hanambaniana olona. Na tsy hoe hanambaniana olona fa mampiakatra ny tenany ho avo. Ino dikan'izay? Mampiasa ny Torah izy ametrahany tenany amin'ny toerana avo. Iny rehefa olona anankiray mametraka ny tenany amin'ny toerana avo, misy ny antsoina hoe gavavy voalohany, dia faharoa fanambaniana olona rehefa avy eo. Zay zavatra zay tandremana be ho an'ny olona malala Torah, tsy mametraka ny tenany amin'ny toerana avo. Satria izay ozy izy no miandry anao raha ohatra ka anao mampiasa fahatany ny Torah. Ary betsaka ny olona manana an'izay eritreritra zay. Fa ampiana izy satria averina ihany fa tsy samy ino moa zany hoe samy voahary ny zanahary daholo, na antsointsika ny olona antsointsika hoe fahavalo na olona antsointsika hoe namana. Bezata shame. Dia velao quand même dia zao koa izy afatry Hillel. Mikasika an'izay zavatra notenenin'ny Rabbi Tzadok zay. Ny olona anankiray ozy izy izay tena ino zany hoe fananiny mampiasa ny Torah ametrahany mametraka ny tenany avo ary ambaniana olona tena marina fantaro ozy izy. Fa io avy amin'ny alalan'ny Torah io ihany no very ilay olona, very ny anjaran'ilay olona. Dia avy amin'io izy no tena izy tena hoe ho faty ary ho tsarana ny tena marina. Ary farany amin'izay izy, zay izy no fampianarana azo amin'izay hoe ny olona rehetrarehetra izay manana an'izay fihetsika izay mikasika ny Torah, fantaro ozy izy fa manipy ny ainany amin'izao tontolo izao. Ino dikan'izay? Mamoaka ny tenany izy tena marina, hoe mamono tena, hazo shalom, ohatran'ny hoe manala ny ainy eto amin'izao tontolo izao. Min haolam. Rabbi Yossi Omer. Raha ohatra ka misy fanontaniana ho an'izay manaraka live Bezat Hashem, aza misalasala mitraka fanontaniana tsika tohizako ihany le izy Bezat Hashem, fa raha misy fanontaniana aza misalasala. Rabbi Yossi Omer. Rabbi Yossi izy milaza kol amechabed et hatorah gufo mechubad al habriot וכל המחלל את התורה גופו מחולל על הבריות. Ny olona anankiray ozy izy izay manome haja ary manome voninahitra ny Torah, fantaro fa ny vatany dia mendrika no hajaina ary hajainy ny olona rehetrarehetra briot. Dia fanohitra amin'izay ny olona anankiray izay manimbazimba ny Torah ary ny vatany ozy izy tsy ho hajaina ary ho zimbazimban'ny olona. Inona ny fandraisan'ny fanomezam-boninahitra ny Torah sy fiantraikan'izay eo amin'ny vatany, satria ozy izy gofo, vatany ozy izy. Rehefa nianatra ho an'izay efa zatra mianatra nanaraka ny koron'ny Shari Kedusha, hitantsika ny fandraisan'ny Torah sy ny vatana Bezat Hashem. Fantatra zay. Ho an'izay tsy mahafantatra afaka mitraka fanontaniana fa efa hitantsika zay fandraisan'izay. Rabbi Ishmael Beno Omer, mbola zanaky Rabbi Ishmael ihany milaza החושך עצמו מן הדין, פורק ממנו איבה וגזל ושבועה שווה, וגס ליבו בהוראה, שותה רשע וגס רוח.
Ny olona anankiray hozy izy zay mitsoaka amin'ny fitsarana, hoe misy fitsarana tokony hatrehany de tsy nandeha tany izy. Inona hozy izy? Boraiky mimeno Eva. Fantaro hozy izy fa mipetraka am'izay olona zay ny fahakalana. De hoe gazelle ou chevroi savait de fampianarana anankiray hafa fa ny halatra sy ny ino moa zany hoe chevroi sy ny fanononana voady dia zavatra mitovy. Ahoana ny fanazavana an'izay? Ny olona anankiray mangalatra hozy izy de mitovy amin'ny olona anankiray nanao voady, nanao voady fa tsy tanterahany le zavatra. Ataoko hoe fanazavana voalohany any Pipisaty hoe ny olona anankiray mangalatra nisy zavatra tsy nenazy de nangalariny, nalainy le izy de zay no antsoina hoe halatra. Tsy niera izy fa naka an'le izy, zay no antsoina hoe halatra. De ny olona anankiray koa hozy izy nametraka voady nisy zavatra niteneniny ho ataoko zao fa tsy tanterahany le zavatra de mitovy am'izay hozy izy, mitovy amin'ny olona nangalatra. Reza Dachem raha afaka manome commentaire ho an'izay olona manaraka hoe inona ny afatra ambadika an'izany, ahoana fanazavana an'izay raha ohatra hoe miditra kely amin'ny discipline Reza Dachem. Fa toizako ny aty. Gasy Libo Behoraa Shote Rasha Vegas roa. Ny olona anankiray zay misehoseho moa zany na mampiseho ny ino moa zany ny gasy mampiseho ohatran'ny hoe mampiseho ny ananany, mideradera ny zavatra ananany hozy izy. Na indrindra eo amin'ny fonction ananany, ino le fonction ohatran'ny hoe toerana misy azy, misy fahefana izy. De fantaro hozy izy fa io olona io olona voalohany indrindra shote adala, Rasha mpanota, Vegas roa ary olona miteniteny foana. Ny tiany teneny eto fantaro hozy izy fa rehefa ny olona anankiray napetraka chaîne amin'ny toerana anankiray dia tokony misy fihetsika miaraka aminy. Mila tandremana zany ny fihetsika. Ny fifandraisan'le olona, ny fomba fifandraisan'le olona sy ny manodidina, sy ny olona sy ny mpiara-miasa aminy sy ny sisa. Sy ny mpiara-miasa aminy no miaraka aminy. Fa avalo. Huhaya Omer, zao hozy izy ny teneniny foana zanaky Ishmael, rabe Ishmael. Alte idan yahidi, she'en dan yahidi ela echad. Ve'al tomar kabelu da'ati, she'en rasha'in velo ata. Eto zany tsika miditra amin'ny fampianarana mikasika amin'ny fitsarana. Hozy izy zanaky rabi Ishmael. Aza mpitsara zany hozy izy ianao rehefa anao rery no mpitsara. Satria hozy izy ny olona ny mahazo mitsara irery ihany hozy izy echad. Iza io echad io? Shema Israel Hashem Elokenu Hashem echad. Hashem ihany no afaka mitsara rery. Fa raha anao hozy izy olombelona tsy afaka mitsara rery. Nefa amin'izao fotoana betsaka ny olona be dia be ny olona rehetrarehetra dia tafiditra amin'izany hoe fitsarana zany. Ao ivelany, ao mivoaka ao ivelany fotsiny vao mahita olona anankiray fomba amin'ny fiakanjony tonga dia mitsara le tsika manana an'izay fahazarana tonga dia mitsara. Ty olona ty manan-karena, ty olona ty tsy manan-karena. Ty olona ty misy maloto kely. Olona tsy mivaky loha sy ny sisa. Feno fitsarana be amin'ny zavatra rehetrarehetra. Ny fihetsika amin'ny olona ohatra miditra ao an-trano. Ty olona ty ohatran'izao, ty ohatran'izao tonga dia mitsara. Ary mety tsy hoe diso, avery ihany tsy hoe diso le izy. Mety hoe marina le fitsarana fa tandremo izy raha ohatra ka hoe avoakanao zay zavatra zay ka tonga dia nitsaranao hoe apetrakao le olona hoe zay le zavatra, zay le olona. Fitsarana zany. Nefa anao rery no mitsara.
Raha ohatra ka olona maro no mitsara, zay zavatra fandray. Fa zay hozy izy, aza mitsara tonga de hoe mametraka fitsarana, irery. Chez Inde any yahidi ela Hachem ihany hozy izy no manana no manana an'zany alalana zay hoe hitsara olona izy rery. De Al Tomar Kabelu Dati, de ny olona anankiray koa hozy izy, mikasika an'le vavolombelona ty, hoe tonga de raiso hozy izy fa zay zavatra teneniko zay no tena izy. Izy rery zany tonga. Kabel Dati, zao ny zavatra fantatro hozy izy tonga de raiso. Aza mametraka fanontaniana fa zay no tena zavatra marina ny teneniko, zay no teneniny de zay no napitako aminao de raiso hozy izy ny zavatra teneniko. Chez En raha Shahin velo ata. Chez Hen azafady, fa tsy hoe chez Hen, chez En. Chez En. Fa fantaro hozy izy fa reo hozy izy no manana an'zany anjara no afaka miteny an'zany hoe raiso hoe raiso fa ano zany iza le zareo aloha fa teneniny eto hoe misy olona anankiray zany vavolombelona de tonga izy eo anatrehan'ny mpitsara juge hoe zao no zavatra hitako fa enoy zaho, raiso le zavatra resako satria zay no teneniko, zay no anatin'ny tsaiko, zay no fantatro. De hozy izy zanaky zanaky Ismaël, aza raisina tonga de hoe vao maheno feo anankiray zany, zay zany angambatra hoe tiako le izy, raha maheno feo anankiray anao tonga de mitsara, tsy mety zany. Fa mila enonao farafahakeliny hozy izy feo anankiroa satria zay no antsoina hoe hen, izareo, pluriel, satria hoe izy. Zareo no manana lalana mahazo alalana manao an'izany fihetsika zany hoe zao ny zavatra nitranga, iza io zareo io? Le olona niaina an'le zavatra voalohany indrindra sy ny tena marina olona maromaro nahita sy niaina an'le zavatra fa tsy anao fa tsy le olona anankiray hoe témoin no afaka miteny hoe kabelu da'ati, hoe raiso hozy izy ny zavatra fantatro. Somary teknika kely iny fa tohizana kely. Rabbi Yonatan Omer, zao ndray hozy izy afatry Rabbi Yonatan. Kol amekayem et hatora me'oni sofo lekayimah me'osher. Vechol amebatel et hatora me'osher sofo lebatla me'oni. Hozy izy. Ny olona rehetrarehetra zay manatanteraka ary nandray any Torah eo amin'ny fahantrana. Fantaro hozy izy fa ny hafaran'ny olona io izy de andray arena, ho manan-karena izy amin'ny farany hozy izy. Le kayema ho andray me ausher avy amin'ny alalan'ny le kayema azafady ho raisina izy hozy izy fa avy amin'ny alalan'ny arena, richesse moa zany arena izy fotsiny mila ampiana kely hoe azadiny ny fampianaran'ny Benzoma tary ambony, izy antsoina hoe olona manan-karena. Fa ty tsy le hoe miresaka an'le hoe arena hoe tena hoe manam-bola zany le olona amin'ny farany de hoe amin'ny voalohany zany izy tsy maninona na mahanitra satria tsy miteny mihitsy izy hoe raiso hozy izy ny Torah ao amin'ny antsoina hoe fahantrana, hoe tena hoe mahanitra satria mila mamelona raha ohatra ka mahanitra ny olona manjary tsy afaka mamelona fanakaviana de zay zavatra zay de efa ohatran'ny hoe tsy havita manatanteraka an'izay mitzvah zay. De izy vitan'izay hozy izy de ny olona anankiray fotsiny hozy izy zay tsy miraharaha ny Torah nefa izy manana arena ausher. Fa eto indray sika tonga de fantatra izy fa ausher eto le arena ara-materialy. Fa afaka raisina koa izy ny tena marina amin'le resantsika hoe arena tenenina Benzoma. Fa tohizana amin'le hoe ara-materialy zany de hozy izy ny hafaran'io hozy izy de tsy ho rarahina hozy izy io olona io amin'ny farany ao anatin'ny fahasahiranany sy fahantrana. Veriko ihany, sika maka fotsiny hevitra, adika fotsiny izy maka ny rehefa inona ny hevitra ao ambadika fa ireo zavatra ireo feno tsiambaratelo ao ambadika be dia be, ireo fampianarana rehetrarehetra nianarantsika ireo.
Asika sy navita hatramin'ny farany tamin'ny chapitre 2 teo aloha fa satria am'zay vita moa de vita. Rabbi Meir, Omer, eve معت بعسك وعصاك بتوره رحذي شفال روح بفني كل أدم ואם בטלת מן התורה יש לך ותלין הרבה כנגדך ואם עמלת בתורה יש לו שכר הרבה ניתן לך. Nandreo izy afatry ny afatry ny olon-keny antsoina hoe Rabbi Meir. Zao izy izy, ataovy kely hozy izy ny fotoana esanao am'le tontolo iainantsika zao zany am'le hoe asa zany tena hoe asa. De ataovy lehibe hozy izy fa ny fianarana Torah hozy izy zany tokony ho andaninao fotoana lehibe indrindra. Zay hozy izy zany afatra voalohany. Tsy vitan'izay, eve cheval roa miverina indray. Tokony olona feno fanetretena hozy izy ianao eo anatrehan'ny olona adama rehetra. Verina am'le fampianarana hitantsika teo ambony teo foana atsika Rabbi Ben Azai. Ima batalta min hatorah. Raha ohatra ka misy zavatra anankiray hozy izy ao anatin'ny Torah tsy nirarahinao, ohatran'ny hoe le batel navelanao fotsiny am'izao fa tsy nirarahinao, fantaro hozy izy. Fa feno zavatra be dia be hozy izy tsy ho rarahinao ao amin'ny fiainanao. Vokatrin'izany tsy nifirarahinao zay le fomba fanimbanjimbanao an'le zavatra anankiray zay tsy narahanao tao anatin'ny Torah. Na napetraka ao natsipitsipinao tsy nirarahinao anatin'ny Torah. Zay hozy izy mivokatra. In amalta betorah. Raha ohatra anao hozy izy tena vonona tena mametraka ny fiainanao eo manodidina ny Torah foana ny ianaranao, ary vonona feno mazoto mihitsy anao mianatra Torah, yesh lo sahar arabe de ho fantaro izy fa ny vokatrin'izay de mahazo sahar, misy anjarany valin'izay izy ho be dia be ary ho amenanao any amin'ny tontolo tsy hita maso. Hasema mihitsy mamey anazy hozy izy. Yesh lo ananany manana anjara be dia be izy ianao any farany ho amenanao. Tsy ho any afara fa ho amenanao leha. Zay ny afatry Rabbi Meir. Rabbi Eliezer ben Yaakov Omer. העושר מצווה אחד קונה לו, העושה, פצי העושר. העושה מצווה אחת קונה לו פרקליט אחד, והעובר בעבירה אחת קונה לו קטרוג אחד. Zao hozy izy. Ny olona anankiray izay nanatanteraka an'izy vareo izy dia nahazo mpiaro anankiray. Ny zavatra mitsiva anankiray terahana zany manome mpiaro, iny le mpiaro araka ny fandraisantsika tamin'ny misy cours efa nataontsika tany aloha tany, fa ny mpiaro io dia anjery anankiray izay hiaro anao rehefa tonga eo anatrehana shema ka misy ny fitsarana rehefa avy eo. Io anjery namboarinao, tsy hoe namboarinao, azonao vokatry n'le mitsiva nataonao izy no hiaro anao. Ohatra hoe hazo shalom le fitsarana zany tsy tonga anao hazo shalom hoe ho faty, fa tsy hoe velona toy tapitrana anaty Gan Eden. De le anjery tonga, Hashem, za vokatry ny mitsiva nataon'ity olona ty. De ohatra zany ny olona anankiray nanatanteraka mitsiva be dia be nandritra ny fiainany, de eritreretra izy fa isaky ny mitsiva iray nataonao de misy anjery anankiray azonao. Zay mahatonga ny olon-keny rehefa manome torohevitra foana manatanteraha mitsiva, ataovy ino moa zany hoe ireo mizara rehetra fantatsika zany ohatra hoe kashrut, ajao ny fomba kashrut fihinanana, ataovy ny tivila na fanadiovana ny vilia sy ny vilany sy ny sotro rehetrarehetra araky ny lalàna. Tandremo tsy mampifangaro ny antsoina hoe sakafo avy amin'ny ronono sy sakafo avy amin'ny hena. Tsy zay ny kashrut, tsy vitan'izay. Ataovy ny tefilote, ny
fivavahana rehetrarehetra maraina, atoandro, hariva, mivavaka. Ataovy ny bénédiction alohan'ny sakafo. Ajao ny sabata, ajao ny Yom Tov na ireo andro fety sy ny sisa. Satria isaky ny manao mitsivaray anao izy de feno anjely hiaro anao. De tsy vitan'izay raha anankiray zay manota koa izy ary manao fahotana de iny indray ny azony, nahazo olona m'accuser, ino m'accuser, napanga anao, olona apanga anao. Hoe olona moa zany mpanjely koa le izy. Zay koa zany izy de raha ohatra zany hoe olona anankiray manana manota foana izy. Tsy vitan'izay fa hoentiny hatserarany de misy vokatry ny toetra ratsy rehetrarehetra ataony de mandratratra an'izay. De tsy zay ozy izy afantary fa isaky ny ota anankiray de feno mes quatre légumes. Zay miantso mes quatre légumes, olona anjely m'accuser, napanga an'le olona. Aiza tasy de tsy vitan'izay de vita zay izy de hoy izy teshuva uma'asim tovim kitris bifne pour anoud. De fantary ozy izy fa rehefa manao teshuva anao, ino dikan'izay? Mibebaka. Teshuva zany avy ame tashuva, miverina na mody. Araky ny misy tentsika malagasy fa hoe misy olona anankiray marary de amena fanafody. Anisan'ny rehefa zarana koa le teny gasy de hoe fanafody zavatra raisina mba ho ody ny tena marina na miverina, tashuva be tasema. De zay ozy izy hoe teshuva ozy izy na fiverenana amin'ny Hashem ary misy lalàna koa anatin'ny teshuva fa tsy vitan'izay ary fanaovana asa soa ma'asim tovim. Reo ozy izy no hiaro anao amin'ireo fahasahiranana rehetrarehetra zay mitranga eto an-tany. Zay mitranga eo amin'ny fiainanao ozy izy. Atao zany teshuva rehefa misy zavatra tsy tokony atao, teshuva. Ary tena tsy ny teshuva ohatran'izao. Voalohany manaiky anao fa nanota. Faharoa mangataka famelan-keloka na amin'ny olona zay nanaovanao le ota hazo shalom na de avy amin'ny Hashem koa. Vita zay de miteny anao tsy hamerina an'izay intsony. Tsy mamerina an'le ota intsony. De ny azahoantsika hoe ho validé na ho raisina le fibebahana zay le teshuva rehefa misy indray toe-javatra miseho mitovy am'le le toe-javatra taloha nataon'le olona fa vokatry nanota izy tam'izay fotoana zay ka niverina ihany le toe-javatra fa tsy nanota intsony izy zay vao validé, zay vao ray ny teshuva. De alaka koa zay. De ma'asim tovim moa zany fanaovana asa soa io tsy mitsahatra mihitsy fa rehefa misy olona misy zavatra tokony atao de amin'ny fanampiana olona sy fitiavana ny olombelona, mpiara-belona aminao. Reo izy zany no miaro anao ohatran'ny hoe fiarovana, bouclier amin'ny reo fahasarotam-piainana eto amin'ity tontolo ity zay mety ho lalovan'le olona. Rabbi Yochanan ha-Sandelar Omer כל כנסייה שהיא לשם שמיים סופח להתקיים ושאינה לשם שמיים אין סופח להתקיים. זו koa izy afatry Rabbi Yohanan Asandelar, mpanamboatra sandal. Zay ny dikany hoe Sandelar. Zay ny asany talohan'izy nianatra Torah. De zao izy raha ohatra ka misy fiangonana anankiray, toerana fiangonan'olona zany fianarana Torah no tena marina na tsy marina tsy voatery hoe fianarana Torah fa efa misy fiombonan'olona maromaro izy anankiray fa ny tanjona nataon'le olona amin'ireo miangona reo le Shem Shamaim ho an'ny Hashem nanatanterahany ny nanaovana an'le fikambanana ary amin'le asa ataon'le olona anatin'io fikambanana io ho an'ny Hashem. Fataro ozy izy fa hijanona mandrakariva io fikambanana io. Fa raha ohatra ozy izy misy olona maromaro nanao fikambanana fa tsy le Shem Shamaim, tsy ho an'ny Hashem fa misy olona reny samy manana ny zavatra tiany tsirairay tadiavina anatin'le fikambanana. Fataro izy fa tsy hijanona ela zany mihitsy izy io fikambanana io fa tonga de ho potika
aorianao. Bezata Hashem. Bezata Hashem, andafy angambany dia fototra lava sa ty ataontsika angambany reto ataontsika farany. Rabbi Elazar ben Shamoa Omer yehi chevod talmidecha حبيب عليك كشليخ وخبود خبريخ كمورا ربيخ ومورا ربيخ كمورا شماي. Afatry Rabbi Eliezer zanaky Shamoa zao izy izy eo amin'ny fifandraisan'ny mpianatra, mpampianatra sy Hashem. Zao izy izy. Yehi chevod talmidecha, omeo voninahitra izy izy ireo mpianatrao. Zay zany afatra voalohany ho an'ny mpampianatra. Chaviv alecha, satria ataovy raiso ohatran'ny hoe raiso zany ohatran'ny hoe tena zanakao, ny dikan'izany hoe raiso ohatran'ny zavatra sarobidy, zay chaviv zany zavatra misy ataontsika hoe sarobidy ataontsika zay. Raiso sarobidy ho anao mihitsy izy izy. Reo mpianatrao izy izy. Ny dikan'izany hajana zareo fa tsy hoe Hazo Shalom misy hoe mpampianatra anankiray mampianatra Torah dia tsy misy fomba fitenenany, tsy aminy aja le olona fa atsony amin'ny ohatran'ny hoe anarana sanatria zany atsony ohatran'ny hoe misy anarana hafahafa fiantsoana le olona na rehefa miresaka izy dia ambaniana le olona. Zany izy zany tsy mety. Fa ny afatry Rabbi Elazar azafady hoe omeo haja ny mpianatrao ary fantary fa tena sarobidy izy ireo. Zay zany rehefa ny olona anankiray mampianatra, tsy vitan'izay. Keshelecha dia uchevod haverecha ke mora rabecha, eo amin'ny mpianatra indray omeo voninahitra koa izy ireo mpiara-mianatra aminao, ireo namanao tahaka ny le voninahitra tokony omenao amin'ny mpampianatra ravy, mpampianatrao, ny ravinao ny tena marina. Fanajana zany eto ny fifanajana zany tena marina ny afatra eto ny Rabbi Elazar. Fifanajana eo anatrehan'ny tokony ananan'ny mpampianatra ho an'ny mpianany sy amin'ny mpianatra indray samy mpianatra zareo dia tokony fampanaja sy tahaka ny fanajanan'ny mpianatra, mpampianatra azafady, ravy. Dia tsy vitan'izay. O mora rabecha. Mora tsy mitovy amin'ny kavody intsony. Kavody fanomezana voninahitra, fa mora zany ohatran'ny misy amin'ny teny frantsay izy révérence, fa anatin'ilay hoe mora zay misy dikany ohatran'ny hoe fatahorana, fa fatahorana amin'ny fanajana fa tsy fatahorana amin'ilay hoe matahotra sanatria misy tahotra be. Mora rabecha, zay hozy izy tokony ananan'ny mpianatra mikasika ny mpampianatrany, olona anankiray antsoina hoe ravy. Ke mora shamay, mitahaka ny fatahorana fanajana avy amin'ny tahotra moa zany ny shamay ny antsoina hoe lanitra, fa lanitra moa zany kody anankiray antsoina hoe Hashem. Ajao tahaka ny Hashem zany izy ny ravinao, matsan'ny ny mpianatra azafady. Bezata Hashem. Raha ohatra zany amena fanazavana kely hoe raha ohatra zany ny mpampianatra anankiray tsy manome haja ny mpianany dia tonga dia lôjika fa le mpianany zany mety hoe tsy hanome haja le mpampianatra ary mety hoe tsy hijanona mihitsy ary izy, mety hoe miala. Bezata Hashem. Zay tsy vitan'izay fa aloha zany zay tena marina. Raha ohatra ka misy fanontaniana ao amin'ny Facebook afaka mametraka fanontaniana Bezata Hashem izana mamaly na ao amin'ny commentaire na ao amin'ny messenger. Dia tohizana Bezata Hashem ny Shari Kibosha tamin'ny herinandro lasa teo tsy nanao cours Shari Kibosha tsika, ary mila tohizana koa Bezata Hashem ny alakha, lalàna, satria io no mila fantarina. Ny lalàna miaraka amin'ny toetra fanamboarana sy fahitsiana ny toetra ratsy. Zay ihany ny tanjona arak'izay ny nosara Afriky sy Botsina Kadisha moa zany ho an'izay lalàna antsoina hoe Botsina Kadisha. Bezata Hashem. Baruch Adonai Leolam, amen ve amen. Toda rabba lekulam, toda rabba Rabbi Chaim Ishai sy rehetrarehetra tao ao Ambomamo, toda rabba Aina, Rabbi Aina, toda rabba Rabbi Yehuda Makabi, toda rabba
Mikolamy, Shavuot Tov dia amin'ny manaraka indray. Yom Tov.